voalohany fanadelany teo anivon'ny antenimieram-pirenena aza androany ny volavolola andalana misana ny fanomezan-dalana amin'ny famatsim-bola momba ny fanatsarana ny tontolo ambanivohitra ary koa ny fanatsarana ny famokarana eto Madagasikara dia nilaza ny minisitra eo anivon'ny fiabinan'ny repoblika misahana indrindra ny fambolena sy ny fiompiana fa tanjona ny anaovana matiana ny famokarana eto Madagasikara. L'antenimierampirenena antenimieram-pirenena Androanoray ny volavolan-dalana misahana ny fanomezan-dalana ny famatsim-bola momba ny fanatsarana ny tontolo ambanivohitra ary koa ny fanatsarana ny famokarana eto Madagasikara. Ny fanaovana matiana ny famokarana eto Madagasikara no tanjona hoy Andriamatory Rakotovao, ministra ny fiadiana repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Ibazina amin'ny tsena lehibe ny Madagasikara izany dia tsy maintsy hatsaraina ny sy-ampamokarana amin'ny alalan'ny tetikasa CSF na croissance agricole et de sécurisation foncière utile. Narehefa ahatra 5 taona ity tetikasa ity ary matatratra amin'ny $10,000 amerikana ny famatsim-bola entin'ny banky iraisam-pirenena anohanana ny fanjakana malagasy izany mifaritra Ananamanga, Itasy, Antsinanana, Alalanjirofo, Anosy, Anandroy no anana tombony ao anatin'ity tetikasa CSF ity.